ny toivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Miraba anao mpanaraka izao fandaharana izao amin'ny anaran'ny tompontsika riavana, ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Miraba ihany koa Kamia faly iarana totosa zao fandaharana zao miaraka aminao. Miraba pastora dia miraba antsika rehetra ihany koa. Ny fandaharana mamatonalina moa dia fandrobona ny toivaka ny fahamarinana ny chaîne d'honnêteté sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Ary amin'ity an'ity isika dia resaka ny amin'ny hoe ankonana vavolombelona. Ary pastora no anazavantsika ny mahasarobidy izany teo ny fiainan'ny Noa. Ao amin'ny Genesis toko fafito riavana ny andininy voalohany no iangiany zao dinidinika zao. Genesis toko fafito ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba miankohona anao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabenina aminao izao. Raha lazaina miteny hafa riavana ny loahevitra androany dia hoe ny fanontaniana apetraky ny tompo androany dia hoe miavaka ve ny ankonanao, satria ny ankonana no tian'Andriamanitra hojerena sy dinihana, miavaka amin'ny fahamarinana, amin'ny fanarahana ny tompo. Miavaka ve ny ankonanao tahaka ny avahan'ny Noa eo anatrehan'Andriamanitra riavana. Inona no mety hitaizana ny ankonana amin'izany fahamarinana zany Camille? Ny zavatra matetika tsapa pastora amin'izao fotoana misy antsika izao dia memaizina ny tontolo manodidina. Ary mampatsiaro ny teny Isaia le hoe mitsangana miazavafy efa tonga ny fahazavanao, miaizina manarina ny tany, ny aisim-pito manarina ny firenena, fa aminao no impisan'ny Jehova. Ny zavatra nanahitra tao anatin'ilay fampizarana teo pastora dia le hoe Andriamanitra kay mijery, dia mijery ny ankonana, dia mandinika izy hoe aiza hoaiza ny ankonana. Dia mampametra-panontaniana raha mijery anazy ao Andriamanitra sy ny ankonana, manahoana re fijerin'Andriamanitra ny ankonana? Fa tena fanampy tokoa le hoe fahasahiana miavaka ary sy ny tsirairay fa le ankonana mihitsy, ankonana miara-mivavaka, ankonana miara-manompo an'Andriamanitra. Ary eo no fanampy satria Noa pastora raha araka ny fahazahoako azy dia hoe izy menakavy niarana anao ilay sambo fiara. Zany hoe Noa nampitaviana tamin'ny zanany. Ahoana zany hoe raim-pianakaviana mampitaviana amin'ny zanaka amin'ny fanomponan'Andriamanitra, amin'ny fiainan'Andriamanitra, satria mitanjoz'Andriamanitra tokoa kay ny famonjena tsy ho an'ny tsirairay ihany fa ho an'ny ankonana. Tahaka tamin'ny tadidiko ilay tantara kelin'ny Zakaiosy, anio no tonga ato amin'ity ankonany ity ny famonjena. Dia eo no tiako manitikity an'say koa pastor hoe ahoana le hoe raim-pianakaviana mampitaviana ho amin'ny zanany mba hanompo an'Andriamanitra sy atahotra an'Andriamanitra ao anatin'ny fihavarana. Misy zavatra azo asongadina amin'ny tantara Noa sy ny ankonana. Noa eto nahazo afatra avy amin'Andriamanitra mba hamonjena azy sy ny ankonana amin'ny fitsarana ho avy. Zay rehetra dia nasaina nanao sambo fiara Noa riavana. Dia araka lazain'ny Camille teo hoe ny raha ny nanamboatra tamin'ny ankonana toy sambo fiara io. Fa tia riavana misy zavatra tiana asongadina. Afaran'i Jehovah Noa hoe alaivo ny biby madio, alaivo ny biby tsy madio, alaivo ny voromanidina, dia ireo koa ampidirinao ao anatin'ny sambo fiara. Dia mety lasa eritreritra ianao hoe ahoana moa zany no nanangonany Noa biby lehibe ireo, satria mpandinika dia milaza hoe tena ananiny ange le biby nampidirina tao. Dia zao riavana ohatran'ny mety
lasa saina ianao am'izao fotoana zao hoe ahoana no atao ro biby be dehibe reo manko ohatran'le hoe le kolokolo mandrakotra nyty tanitsika ity a le fasirainana ara-toekarena io corona io zany mamaizina n'izao tanitsika zao ahoana mbola avotra ave io inona no andrasan'ny tompo amintsika ry avana ny andrasan'ny tompo amintsika de hoe jereo ny ankonanao tezao ny ankonanao ho toy ny samby fiara hoe ampidirana ny ankonanao a any an-danitra oka ny ankonanao fiangonana kely hitaizana ny vadinao sy ny zanakao ho amin'ny fiainana mandrakizay asa moana ina mbola hoe karazana fampiarana napitsika zay kami satria Andriamanitra tena hoe ny ankonana anjereny tsy nle sy ny finoana sy ny famonjena ny isam-batany olona ny resaka anio fa hoe ianao mba ny ankonanao ianao mba ny ankonanao ny tian'Andriamanitra hita ao anatin'ny samby fiara ary ny zavatra tena hita dia zao hoe ny samby fiara namboarinao a ny andraikiny fa ny famonjena an'Andriamanitra ary zay le fanamby-gezabe hoe anjarako ny manoro lalana ho an'ny zanako anjarako ny mampatsiaro ny famonjena nataon'Andriamanitra teo ny fiainako sy ho an'ny ankonako manontolo fa n'Andriamanitra ny toy ny tantara rehefa avy eo zany hoe raha azoko tsara pastora dia anakay anatin'izay le hoe fampandraisandraikitra ny tsirairay satria ny famonjena tokoa dia tena hoe irina ho an'ny ankonana isam-batan'olona fa ny fampandraisandraikitra n'ilay zanaka ihany koa ao anatin'ny fanompoana zany kanefa le fanompoana tsy hoe lasa fahazarana le manao fiaraha-mivavaka fa tena hoe fandresen-dahatra hoe misy planin'Andriamanitra ao ambadiko zao matoa manao an'izao isika ny antony mamatonalina manko tiako tsindrina kely ary ho amafisin'ny pasteur antsika ihany koa hoe ny mamatonalina dia fotoana anakay a natao iambenana ny mamatonalina dia natao anakay a hivavahana ary ny vanim-potoana misy atsika ankehitriny pasteur dia mila miambina ny ankonana mila mivavaka ny ankonana satria efa akaiky ny tompo raha mijery le nyteny tao hoe le zavatra manodidina be lehibe io dia mahatonga ny ankonana hoe ho aizy izay hiary letika ave sahitra ao anatin'ny samby fiara tahaka nataon'ny tompo fa ny fanontaniana tiako apetraka pasteur aminao manokana dia hoe ahoana ny antonga ny ankonana anakay a tsy hoe ny zanaka manaraka-efa fotsiny fa mahatsiaro izy hoe raha manaraka dia tsy noho dada sy neny fa no ny fahatsaran'Andriamanitra hitako amin'ny dada sy neny sa hoe no ilay planin'Andriamanitra ahoana ny fomba anakay a mahatonga ny ankonana zany hiala ny fombafomba raha zay na azo lazay ya rehefa tsara mampafantatra amin'ny zanakitsika hoe arehefa hatrany amin'ny Genesis toko faharoa Andriamanitra rehefa mijery dia ny ankonana tsy mba mijery ny isam-batan'olona izy fa ny ankonana misy tena amin'ny Genesis manahirana mpandinika hoe ary noho izany raha lehilahy dia andaon'ny rainy sy ny reny ka ikambana amin'ny vady avaiza ny mpihirana io sary io entina ny soratra masina manazava hoe ny tovolahy na ny tovavy ao amin'ny ankonana anankiray beazina ary rehefa miala eo izy a dia anorona tokantrano tsisy olona jeren'Andriamanitra hoe singan'olona zany zay no aletika ao amin'ny zanakitsika fa le fitaizana ny ankonana hoe kamito satria nao ahy eto dia miverina amin'ny andraikitra tsika lehilahy oka zao fihiboana zao atonga sainatsika hoe tian'Andriamanitra isika lehilahy ho pastera amin'ny ankonantsika zay ary mivaditsika azy hoe dekona mpanampy antsika amin'izany fitaizana zany fa sika lehilahy no tian'Andriamanitra hoe ho pastera anana andraikitra hanompo tahaka ny Kristy manompo ny fiangonana hoe hanompo ny ankonantsika ary araka le tenena teo hoe manao mpianatra ao amin'ny ankonana no fianomboana zany hoe fanaovam-pianatra izany isika ny hoe pastera oka tsisy lehilahy ty teny rehefa miteny madama rehefa miteny akizy dada papa andao arivavaka oka tsisy eto iteny zany hoe ataovy eo aloha fa ho avy fa zay hoe mitady atsika lehilahy n'Andriamanitra am'izao ariva zao ry havana tahaka ny tedavany ny Adama fahiny hoe fa izy ry Adama mitady atsika tsirairay izy hoe tady atsika tsirairay sy kami hoe fa aiza ianao tsy ho mitorana pastera zay nametrahako anao ao amin'io ankonanao
ary zavatra tena finaritra koa aloha tamin'ny noa fizeriko azy pasteur hoe noa no nanao voalohany dia nanaraka ny ankonany. Noa no nahazo vina fa nampitainy tamin'ny ankonany. Dia ny matetika mampalahelo a zavatra hita pasteur indraindray ny vehivavy indray no mitarika hoe ndao hivavaka na ny ankizy, fa tena finaritra any tenenao teo hoe raha nitady Andriamanitra dia niteny ry Adama aiza moa ianao, zany hoe mety efa amin'ny lehilahy. Ka raha ny ankonana vavolombelona zany dia mety efa voalohany a amin'izay sary aseho any dada no ho tarafiny taranaka tiariny. Ilaina mijoro vavolombelona ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny, ary rehefa ny ankonana no mijoro vavolombelona dia misy taranaka mifandimby, taranaka matahotra an'Andriamanitra. Satria raha ny tantarany hoany hita dia hoe tsisy fahatahorana an'Andriamanitra tambonin'ny tany. Dia ny zavatra nampalahelo raha mijery koa sika pasteur hitantsika hoe Turquie toerana anankiray izay tena nandany Paoly ny fotoana ny toriana ny filazantsara, nefa Turquie amin'izao fotoana no lasa hoe toerana tena hitobin'ny fivavahana silamo. Satria nanino mety tsy nepita lay famonjena taon'ny ankonana, dia sy mba le ankonana le tarika indray mira taty ariana tsy nahalala an'izay intsony. Ary veriko fa raha ho ana manokana pasteur ny zavatra ny fampizarantsika mianakateto dia izay ny anankiray manana ndraikitra ny lehilahy mitarika manao modely aloha dia mampandraindraikitra ny zanany ho amin'ny famonjena ao amin'ny Kristy, fa tsy amin'ny fombafomba, fa ny tanjon'Andriamanitra dia tsy ny samby fiara loatra fa le famonjen'ny ankonana. Ary ny firariana moa zany dia hoe isika lehilahy fa isika ray aman-dreny dia tena atsiaro mihitsy hoe solo na solo tena le Andriamanitra tsy hita-maso eo anatrehan'ny zanantsika. Ka raha hoe ho tia an'Andriamanitra, atahotra an'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra ny zanantsika, ny antony dia satria hitany hoe dada neny natahotra an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, nanompo an'Andriamanitra. Dia izay no hoe mialatsiny moa amin'ny tena zay, izay no imité araka ny efa fantatsika nge ndraindray sarotra amin'ny zaza ny mankatony zavatra antiditsika azy ataovy zao fa arahany mora foana sy zavatra hitany eo amintsika ray aman-dreny. Dia mba izay tokoa le ny fiainantsika rehetra hoe raha zao sy ny ankonako dia hanompo an Jehovah izay, satria zay sary hitany ny zanaka no sary ho asehony modely ho an'ny taranany. Ka raha hoe ankonana vavolombelona dia ho vavolombelon'ny kristiany ny ankonana kristianina amin'ny fiainany manontolo amin'izay teneniny ary amin'izay ataony eo anivon'ny fianakavibe ary eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena koa. Dia izay tokoa no hampiavaka ny ankonantsika riamana ho aminareo ny fahasoavana tompo vavaksika riamana. Ray malalo raha inay no Jesosy Kristy tomponay misaotra anao zany amin'ny afatra nomenao anay androany dia mahametraka eo ambany fahasoavanao ny ankonana rehetra entina eo anatrehanao manokana ny loham-pianakaviana rehetra. Ta io izy mba tsy aro tena ho pasteran'ny ankonana, ary ta io izy mba ho tena hoe solon'ny Kristy eo anatrehan'ny vady aman-janany, ary ta io ny ankonana ho toy ny samby fiara hampidirana zany ankonana zany any fiainana mandrakizay. Zany no vavaka ataony amin'ny anaranao Jesosy amen. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompotrano, na ho ariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 3:5 fa 5:30.